Halleluja! Mideran'Andriamanitra eo amin'ny fitoerany masina. Midera azy eo amin'ny habakavaky ny heriny. Midera azy noho ny asany lehibe. Midera azy araky ny haben'ny voninahiny. Midera azy amin'ny fitsofana ny anjomara. Midera azy amin'ny valisin'ny lokanga. Midera azy amin'ny ampongatapaka sy ny dia. Midera azy amin'ny zava-maneno tendrena sy ny sodina. Midera azy amin'ny kipantsina maneno. Midera azy amin'ny kipantsina tsara feo. Aoka izay rehetra manam-pofinaina, samy mideran'i Jehova. Manaona Jagdana? Manaona Rado, salama tsara ianao? Salama tsara ianao, manaona? Zaho salama. Hitanareo amin'izao fa faly be zay sy Jagdana androany a. Miaraka aminareo indray a, ato anatin'ity fandaharany fampiompivavahany Culte Masetel. Zay indrindra. Androantsika dia hiaraka hivavaka eto indray mandritra minitra fohy. Inona aby ny zavatra mety hita ao anatin'izany fandaharany Culte Masetel izany Jagdana? Tortena? Oui, misy an'izay a. Dia misy ihany koa ny vavaka. Dia ina koa? Chant des chants? Oui, misy hira ihany koa. Dia misy koa ny fotoana ho an'ny ankizy kely. Ie. Ko manasa antsika rehetra a hiaraka aminay ao anatin'izany fandaharana izany. Andao ary? Andao ary!
Miaraka ivavakantsika tompoko. Andriamanitro, mankasitraka anao zany amin'ity sabata mahafinaritra izay omenao anay ity indray. Mankasitraka ny amin'izany andro izay, ny andro izany, entinay hitsahatra indray sy higoka ny sakafom-panahy izay omenao anay androany. Ankehitriny araka izay dia mangataka ny fanatrihanao tanteraka mba hameno anay na ny ankizy kely zany ka hatramin'izay lehibe indrindra Andriamanitro ka mba samy hovonto ny fanahy masinao ary ho feno tanteraka ny fitahiana sy fahasoavana avy aminao indray androany. Dia ho tahianao anie ity fotoana androany ity manomboka ny fiantombohany ka hatramin'ny fiafarany ary aoka izay Andriamanitro mba tsy hiala maina eto androany fa samy ahazo anjara avy aminao. Dia amin'ny anaranao irery ihany no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette voix que ton cœur a montrée, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde, garde-moi près de la croix, dans ce lieu saint où mon âme est féconde. Je mériterai de joie. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Mbola ampifaliana lehibe no iarahana amintsika ny an-tokantrano amin'izao sabata mahafinaritra izao ary mitoy ny fanompoam fiavahantsika androany tonga indrindra antsika eo amin'ny fanolorana ny fanatitra sy ny ampafolony. Ho fanatanterantsika an'izany ary dia andeha isika anao ny zavatra izay efa nahazatra antsika hatramin'izay dia ny fanokanana
ny ampafolony sy ny fanatitra amina toerana iray izay mampety atsika ao amin'ny tokantranontsika ao. Rehefa izany dia hiaraka isika no vavaka mangina, vavaka fanoloran-tena mba ho fanatitra velona sy hankasitrahana ao an'Andriamanitra ny tenantsika tsirairay avy anatin'ity feokira malefaka ity. Sao dia manasa anao mba hiaraka hanetri-tena hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay any an-danitra, rainay izay namorona n'izao rehetra izao. Ankehitriny dia miondrika eto anatrehanao izahay, mangataka ny famelan-keloka avy aminao. Mino izahay fa hiany mivavaka ianao, ary mino ihany koa izahay fa antsongilanao ny sofinao mba hiaino ny fitalaonay. Androany dia tiametraka vavaka manokana aminao izahay, ny tahinao anay tsirairay avy, naiza toerana misy anay, dia aoka mba ho eniky ny fahasoavanao. Da io ihany koa ny olona izay manana aretina amin'izao fotoana izao, ianao ane ilay dokotera lehibe mba anasitra anazy ireny hikasika ny loharanona aretina izy ireny tsirairay avy. Da io ihany koa ny zaza madinika, tahiny lehibe ary tsy latsa-danja amin'izany ny tanora. Aoka ianao no hitsidika ny isam-baravarana aminazy ireny tsirairay avy. Dia momba izao fotoana izay iarahanay izao, fa tononay izany vavaka izany noho ny amin'ny anaranao Jesosy sy rerehany, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Amen. Ouvrez vos Bibles dans le psaume 150. Que tout ce qui vit chante la louange du Seigneur. Chantez la louange du Seigneur. Chantez la louange de Dieu dans son temple saint. Chantez sa louange dans le ciel, le royaume de sa puissance. Chantez sa louange pour ses exploits. Chantez sa louange pour toute sa grandeur. Chantez sa louange au son de la trompette. Chantez sa louange avec la harpe et la cithare. Chantez sa louange en dansant au rythme du tambourin. Chantez sa louange avec la guitare et la flûte. Chantez sa louange avec les cymbales bruyantes. Chantez sa louange avec les cymbales de fanfare. Que tout être vivant chante la louange du Seigneur. Chantez la louange du Seigneur. Salut Artine. Salut Jordan. Salut les enfants, vous allez bien? Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Et toi Artine, est-ce que tu vas bien? Moi ça va bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait pendant ce confinement?
J'ai joué, j'ai fait mes devoirs, j'ai fait des activités. Et toi? Un peu pareil, mais franchement, rester à la maison, c'était très ennuyant. Pareil pour moi. Et pour vous aussi, oui ou non? Bon, Artine, Oui, les dis-moi. enfants, est-ce que vous voulez que je vous raconte une histoire? Moi, je veux bien que tu me racontes une histoire. Et vous, les enfants, est-ce que vous voulez? Bon, ok alors, je vais vous en raconter une. Ça parle de Joseph. Jacob avait 12 fils. Et Jacob avait un fils vraiment le plus préféré, celui qu'il préférait entre tous. Il s'appelait Joseph. Joseph, après, fit un rêve. En fait, il y a eu 11 gerbes de blé qui se prosternaient devant la sienne. C'est vrai? Bah oui, c'est ce qu'il a rêvé. Et après, ses frères le détestaient. Ils le détestaient vraiment, vraiment. Et après, Joseph fit un deuxième rêve où il y a eu la lune, le soleil et 11 étoiles qui se prosternaient devant lui. Devant Joseph, tout Oui. ce monde? Oui, oui. C'est Wow. énorme. C'est énorme. Et du coup, son père et ses frères se fâchèrent et disent est-ce que tu veux que après que tu nous commandes? Ils ont dit ça. Et du coup, après, les frères à Joseph firent un complot. Ils disent est-ce qu'on va tuer Joseph? On va tuer Joseph. C'est pas vrai. Si. Ils vont tuer leur propre frère? Oui, mais attends. En fait, il y avait un frère qui a dit que c'était trop cruel de tuer Joseph. Et du coup, ils leur disent de le jeter dans un puits. Dans un puits? Oui, puits à sec. Ok. Mais après, ils ont vu des marchands, des vendeurs qui voulaient prendre, qui arrivaient à côté d'eux. Et après, ces frères ils se disent entre eux, et j'ai une idée. Et si on allait vendre Joseph aux marchands? Ils l'ont vraiment vendu? Oui, ils l'ont vendu après. Et du Wow. coup, après, les frères de Joseph ont tué un mouton. Ils ont pris le sang. Et après, ils ont trempé la tunique de Joseph parce que avant ils l'avaient prise, déchirée. Oui. Et après, ils le trempèrent. Et après, ils disent à leur père que Joseph a été mangé par un lion, une bête sauvage. Ils ont menti à leur père. Et ils ont montré une preuve aussi. C'est vous voyez le morceau qu'ils ont pris et qu'ils ont trempé dans le sang? Le sang du mouton? Oui, et ils l'ont montré à leur père. Et le père est vraiment très triste. Et en fait, Joseph, il a été vendu à Potiphar. Potiphar, c'est celui qui est avec Pharaon? Oui, oui, il fait partie des chefs de Pharaon. Ok. Et Dieu l'avait béni, il l'avait protégé. Et Potiphar a fait d'une grande responsabilité à Joseph. Une très grande responsabilité à Joseph. Mais en fin de compte, tout s'est bien passé pour Joseph. Oui, oui, Parce que Dieu l'a gardé. Dieu l'a gardé. Et je pense aussi que Joseph a gardé la foi. Il a gardé la foi, c'est ça. Merci d'avoir écouté l'histoire, les enfants. Merci beaucoup. Au revoir, à Au bientôt. revoir. Bon sabbat. Bon sabbat.
ne veux que toi. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras Je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Mbola faly miarabantsika mandrakariva amin'izao sabata zao. Mbola afaka midera sy mankalaza ny anaran'Andriamanitra. Mbola misaotra an'Andriamanitra mandrakarivantsika fa satria na dia eo ary ny fahasarotan'ny fiainana, na dia eo aza ny mety hoe disadisa isan-karazany tsy maintsy andalovana, na dia eo aza ny hoe aretina, eo aza ny hoe fahoriana, eo ny zavatra isan-karazany mifamafao amin'ny fiainantsika, dia tsapantsika koa fa miaraka amintsika mandrakariva Andriamanitra. Ary tsy hoe eo anila fotsiny fa ao amintsika mihitsy, tsy hoe eny fotsiny fa mitoetra mandrakariva ao amin'ny-tokantrano ary isan'andro, ary indrindra koa amin'izao andro sabata izay andro fety izay iarahantsika herinandro isaky ny herinandro tahaka an'izao. Miaraka amintsika mandrakariva Andriamanitra ary tadiova tiantsika mandrakariva izy ary momba antsika mandrakariva izy ninonino zavatra mitranga amin'ny fiainantsika. Ny teny izay hozaraina amintsika androany ho fampahirezana dia le teny didin'Andriamanitra, le manao tahaka izao hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Misy teny anankiray manao hoe tiavany Jehovah Andriamanitrao amin'ny herinao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny tanjakao rehetra. Fa toizany le izy hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ka no rentsika androany amin'ny fomba manokana dia ny hoe ahoana moa ny fomba hitiavana ny namana raha tsy tia ny tena, dia ahoana zany ny fomba hitiavana ity tenantsika ity. Tsy hoe koa hoe tia tena fa mity ny tena araka ny sitrapon'Andriamanitra, araka ny didin'Andriamanitra. Ka ny faniriana dia izao, na efa afaka amin'ilay fibohontsika, na mety hoe mbola ao anatiny, mbola tena tsy afaka mivoaka loatra, dia aoka mba hanana fahazarana tsara. Tsy fahazarana tsara hoe mihinana zavatra tsara fotsiny, na hoe manao zavatra tsara fotsiny, fa fahazarana tsara mifanaraka koa amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Hitazona ny fahazarana tsara izay fantatra fa mahasoa antsika. Dia anisany zany fahazarana tsara zany ny mity an'Andriamanitra, mity ny hafa, fa mity ny tenantsika ihany koa. Ka mety ve nefa ny mity ny tena? Mety hoe mieritreritra agn'aminareo manao hoe zany ka zao ve ny momba anahy dia iza no tia anahy, na ahoana ny fomba hitiavako ny tenako tahaka izao? Ry havana, tena mendrika no tiavina ianao. Ary ny olona voalohany indrindra mity anao dia Andriamanitra. Fa toy izao ny tenin'Andriamanitra:
rehefa namboarina ny zanak'olombelona dia namboarin'andriamanitra tahaka ny tenany tahaka ny endriny hoy izy ny genesis toko voalohany andininy fafito am'roapolo genesis toko voalohany toko fafito am'roapolo ary andriamanitra dia nahary ny olona tahaka ny endriny tahaka ny endrika andriamanitra no namoronany azy lahy sy vavy no namoronany azy zany hoe isika rehetrarehetra zany na lahy na vavy dia ny foronina tahaka ny endrik'andriamanitra ka raha tsara andriamanitra dia tsara isika raha be voninahitra andriamanitra dia be voninahitra koa isika fa zao ny teny eo amin'ny koritianina voalohany toko fa raiky amby folo ny andininy fafito koritianina voalohany toko fa raiky amby folo ny andininy fafito ny lehilahy dia tsy tokony hisaron-doha satria endrika sy voninahitr'andriamanitra izy efa taty aorinany fahotana nefa mbola tenenin'ny soratra masina ihany fa endrika sy voninahitr'andriamanitra izy ary sy ny lehilahy ihany fa ny vehivavy kosa hoy izy no voninahitry ny lehilahy ary le teny vakitsika teo tany amin'ny genesis dia hoy izy hoe ny foron'andriamanitra lahy sy vavy ary nataon'andriamanitra tahaka ny endriny tsy ny lehilahy ihany fa ny lahy sy ny vavy dia hitantsika koa ao amin'ny jakoba toko fahatelo jakoba toko fahatelo ny andininy fasivy dia mivaky tahaka izao hoe izy no isaorantsika ny tompony ny vavantsika zany dia ny ray ary izy ihany koa no anozonantsika ny olona izay natao araky ny endrik'andriamanitra natao araky ny endrik'andriamanitra tsika nefa indraindray hozonina amin'io vava io rehefa mieritreritra zany dia zao manao hoe za zany dia natao tahaka ny endrik'andriamanitra ka aoka tsy hisy hanozona ty tena ty na hiteny ratsy ny tenany olombelona na ny tenako zany na ny tenany olo-kafa satria natao isika tahaka ny endrik'andriamanitra natao isika tahaka ny voninahitr'andriamanitra marina tokoa fa tonga ny fahotana dia lasa tonga natanteraka ny fiainan'ny olombelona ny fiainan'izao tontolo izao kanefa no ny fitiavan'andriamanitra ihany dia nomeny ny ainy satria tian'andriamanitra ianao satria tian'andriamanitra isika rehetrarehetra dia nomeny ny ainy fantatritsika zany ao amin'ny jaona toko fahatelo andininy fahaenina amby folo fa hoy izy hoe toy izao no nitiavan'andriamanitra zao tontolo izao nomeny ny zanany lahatokany mba tsy hovery zay rehetra mino azy toy izany no nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao dia hoy koa izy hoe miova tahaka ny endrik'andriamanitra isika hoy izy ao amin'ny koritianina faharoa toko fahatelo ny andininy valo amby folo koritianina faharoa toko fahatelo ny andininy valo amby folo dia mivaky toy izao zany ka isika rehetra kosa amin'ny tava tsy misarona fa mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra ka hovaina azo izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy tian'andriamanitra zany isika hiova ary hijery ary mitovy tahaka anazy tahaka ny voninahitra ao amin'andriamanitra zany ny fitiavan'andriamanitra atsika dia nataony koa isika nataony ho zanany hita zany ao amin'ny jaona voalohany toko fahatelo ny andininy voalohany fa tian'andriamanitra isika ka natsoiny hoe zanany
Natsoin'Andriamanitra hoe zanany ianao satria tiany. Indraindray mieritreritra manao hoe fa zany tsy manana endrika tsara, zany tsy dia metimety loatra ny momba anahy. Ahoana ozy izy Jesosy ny ao amin'ny Matthieu 5 Matthieu 5 ny 7:20 sy ny 7:20. Hoy izy hoe ary nahoana no manany amin'ny fitafiana ianareo, dinio tsara ny faniriny voninkazo eny an-tsaha. Tsy mba miasa na mamoly ireny. Nefa lazaiko aminareo fa na dia Salomona tao amin'ny voninahiny rehetra aza, tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny. Inona ny tiany tenenina eto? Hoy izy hoe sahiran-tsaintsika momba ny fitafiana, sahiran-tsaintsika momba ny endrikendritsika. Nefa hoy izy hoe ny lisy eny an-tsaha dia karakarain'Andriamanitra. Inona ny dikan'izany? Dikan'izany dia izao, tsika mihoatra lavitra noho ny lisy eny an-tsaha hozy izy. Nefa reny lisy ireny dia tafian'Andriamanitra tsara. Ka noho ny fitiavan'Andriamanitra tsika mihoatra noho ny lisy dia tafian'Andriamanitra tsara isika. Fa anjarantsika manaiky an'izay hoe fitiavan'Andriamanitra amintsika izay. Ny fitiavan'Andriamanitra koa dia izao hoe karakarainy tsara isika. Ary io fikarakarana io tsy amin'ny fanaovana asa fotsiny, fa amin'ny fitiavana teneniny. Izao ny teneniny ao amin'ny Jeremia 1:3. Raha mbola tsy fantatra roa io teny io dia soraty, dia reketo, dia azavela miala intsony. Fa mino sy mahatoky ahy fa maro amintsika mahafantatra n'io teny io, izay teny soa, izay tenenin'Andriamanitra satria tiany isika. Izao ny teneny ao amin'ny Jeremia 1:3 ny 7. Tany lavitra any no nisehon'i Jehovah tamiko ka nanao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao. Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindrapo ho anao. Ahoana ozy izy ny tenin'Andriamanitra? Fitiavana mandrakizay no nitiavany anao. Tiany ianao ary tsy karakarainy fotsiny fa teneniny koa izany teny fitiavana izany. Tiany koa ianao hitoetra miaraka aminy mandrakizay. Teneniny izany ao amin'ny Jaona 4:4. Teny izay fantatritsika ihany koa io, Jaona 4:4. Dia manao toy izao, mivaky toy izao hoe aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa eo ahy koa. Ao an-trano raiko misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho. Fa andeha ary hanamboatra fitoerana ho anareo. Ary andeha hanamboatra izany fitoerana ho anareo izany, dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko. Ka izay toerana no hitoerako no hitoeranareo koa. Inona ny tiany Jesosy tenenina eto? Hoe izay toerana misy anazy dia tiany raha miaraka aminy any isika. Tsy misy fitiavana mihoatra an'izany. Hoe tiany miaraka mitoetra mandrakizay miaraka aminy. Toy izany ry havana ny fitiavan'Andriamanitra anao. Toy izany ny fitiavan'Andriamanitra anao. Ka aza misy avela intsony miteny ratsy anao na miteny hafahafa anao satria namboarin'Andriamanitra tahaka ny endriny ianao. Efa fohy ny ainy mba hamonjy anao ary tiany ianao hiova raha sanatriny izany hoe tsy ohatra anazy fa tiany hiova manaraka mitovy aminy ary nataony ianao ho zanany. Nataony tsara ianao no ny lisiny an-tsaha, nataon'Andriamanitra ho feno fitiavana izay tsy miova sady maritra mandrakizay no tiany koa ianao hitoetra miaraka aminy mandrakizay. Fa tsy Andriamanitra ihany no tianao, fa ianao koa tokony ho tianao. Ianao koa tianao, araka ny teneniko tamin'ny voalohany teo, tsy hoe fitiavan-tena akory, tsy fitiavan-tena ilay izy, fa fitiavana ny tena. Fa hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Tiavany namanao tahaka ny tenanao. Fomba ahoana moa ny tiavanao namanao raha tsy tianao ny tenanao?
ka noho izany karakarao ny tenanao karakarao ataovy izay mahasoa ny tenanao mandany fotoana mikarakara ny tenanao aza mandany fotoana be loatra fa ataovy izay mahasoa rehetra mba tsara ny tenanao ahoana hoy izy Jesosy ao Matthieu 9 rehefa miteny izy manao hoe momba ny fifadikanina dia ahoana hoy izy rehefa mifady anina ianao izy dia aza manao ohatra ny ataon'ny sasany zany hoe manao malahelo miositra lavenina dia tsetsetra taon'ny olona rehetrarehetra mampalahelo fa rehefa mifady anina ianao izy dia sasao ny tavanao amboary tsara ny volonao amin'ny dika teny hafa le izy dia hoy izy hoe asio menaka manitra ny volonao zany hoe rehefa mifady anina isika zany dia mikarakara teny tsy hoe kory hoe satria fiboana tsy hoe kory hoe satria tsy mivoaka firy dia tsy mandeha any velantsony dia tsy misy mahita fa ny ao an-trano ihany mahita dia vokatr'izay dia tsy mikarakara tena ntsony tsy mibangy volontsony tsy manao tsy mikarakara na ny volona na ny akanjo aokatsika isan'andro hikarakara ny tenantsika hifady anina misy ny fifadikanina nataony Daniel manao sakafo mendrika maivana mahasoa ny tena misy ny fifadikanina nataony Ester tsy misakafo mandritra ny 3 andro fa mivavaka ary misy ny fifadikanina nataony Jesosy miampy resika teo aloha reo fa akoatran'izay dia mikarakara tena ka isan'andro antsika dia aoka hikarakara tena tsy koa re satria mijanao an-trano dia manao kitoto fa karakarao ny tenanao dia izao koa ny tenenina izy hoe aoka isika mba hanao izay mahasoa ny tiana dia hitenenana teny tsara miteny moa ny eo amin'ny jaona voalohany manao hoe aza amin'ny asa ihany fa aza miteny ihany fa amin'ny asa koa fa misy koa ny teny ka engane isika koa mba hanana fahazarana tsara hiteny tsara ny tenantsika matetika rehefa mahazo atsika vitsy ny olona no manao hoe mba mahafinaritra koa zany ary rehefa misy olona manao an'izany dia tenenina hoe nareo koa nasisika tsy hoe nasisika ny resahana eto fa fitiavana ny tena matetika ianao tao rehefa eo anoloan'ny fitaratra dia tia indray io fa manomboka misy ridy io fa tia manomboka miketro ny eto ary tia tsy hitako ny zavatra mahagaga eto ohatrany misy zavatra mibotsombotsina matetika tsika dia manana toetra manaratsy ny tenantsika dia rehefa hitan'ny olona dia mieritreritra fa tsy mety mihitsy ny momba ny tena zany fa ny sitrapon'Andriamanitra dia mba hiteny tsara ny momba antsika koa isika satria nahoana satria zavaboary namboarin'Andriamanitra isika ary nataon'Andriamanitra tahaka anazy ary rehefa miteny tsara ny momba antsika isika dia manome voninahitra n'Andriamanitra rehefa miteny tsara ny tenantsika isika dia manome misaotra n'Andriamanitra satria nataon'Andriamanitra ho zavaboary tsara ka aoka ho fahazarana ao antsika marina fa misy lesoka kely foana ary tsika ihany ane mahita an'ireny lesoka ireny fa ny olona indraindray tsy mahita an'ireny fa na misy an'ireny lesoka ireny ary dia aoka hisaotra n'Andriamanitra aoka hideran'Andriamanitra ary aoka hahita ny tsara izay nataon'Andriamanitra amin'ny tenantsika amin'ny fiainantsika ka hiteneno teny tsara zany ny tenanao aoka tsisy avelantsika hiteny ratsy ny tenantsika fa raha misy an'izany dia avy amin'ny fanahy ratsy zany fa aoka ny tenin'Andriamanitra izay mahasoa izay nataony amintsika no toa aty amin'ny tsirairay avy misy fisehoana fitiavana anankiray koa tonga aty amintsika dia ny fitiavan'ny manodidina antsika izany vo andro vitsivitsy izay ny fetin'ireny dia tamin'ny fetin'ireny iny
dia tonga ny ankizy rehetrarehetra na ny avy any lavitra zany a na nio akaiky eo dia miteny hoe ary neny tiako ianao tia atsika ny olona manodidina ary tsy ny reny ihany no tiavina tahaka an'izay fa ny olona rehetra dia tia atsika aoka hanana fahazarana isika manaiky ny fitiavan'ny olona manodidina atsika eritrereto anie raha ohatra ka manatona ny zaza ka miteny amin'ireny hoe neny tena tiako dia tiako tokoa ianao dia ho ahilikotsika ilay zanantsika manao hoe tsy mateo tia fa aza teneninao ohatran'izany aiza no mety ho vokatr'izay na aminao na amin'ilay olona manodidina fakapanahy be ho antsika ny tsy mandray ny fitiavan'ny ny hafa ka aoka hanana fahazarana isika hanaiky an'izay fitiavany namana izay raha ohatra ka mamela ny fahotanao ny namanao dia raiso ny famelan-keloka raha ohatra ka miteny soa anao ny namanao dia raiso ny teny soa raha ohatra ka manao soa anao ny namanao dia raiso ny soa ataony namanao hoy jesosy rehefa naniraka ny mpianatra izy hoe ndana manao ny mitory ny filazantsara dia rehefa tonga ao amin'ny tanàna anankiray nareo izy dia rehefa raisin'ilay olona dia mandrosoa ary rehefa omen'ny olona sakafo dia raiso ny sakafo omen'ilay olona tsy haiko ianareo fa za manana fahazarana ratsy ary tiako elana mihitsy ilay izy rehefa hitako hoe raiky tapisaka amiko ilay izy dia somary sarotra amiko miala aminy fa rehefa ao an-trano ao indrindraindrindra mitranga ilay izy rehefa meny ny vadiko hoe ianao ve hisotro rano dia ny réflexeko voalohany manao hoe oko izao na ianao ve mena dessert dia oko izao ianao ve hihinana mbola ho ampiana dia oko izao manana fahazarana loatra tsy manana fahazarana loatra manda ny soa omen'ilay olona manodidina fantatro fa fitiavany ana ilay izy fa efa zatra an'izay tsy fantatro hoe inona na tonga an'izay dia zatra an'izay dia manda foana ary ny tena mamenatra dia ty rehefa omeniny dia manda dia rehefa ngamba mieritreritra ao satria fa réflexe izy fa rehefa mieritreritra ao hoe tena mety amiko koa ne io tena mahasoa tokoa ne ilay izy dia minitra ray roa aorian'ilay izy dia iny fa makarery amin'izay tsy tolorana tsony fa makarery dia tezitra mihitsy moa vadiko satria mena manda dia rehefa tsy mena dia iny maka ohatra an'izay ilay izy aokatsika handray ny soa sy ny teny tsara zay omeny namana ndraindray rehefa misy tenena mahafatifaty kosa ianao zany tsara ery ny akanjonao zany mety zany mahafinaritra be nyzany zavatra ataona zany dia ny réflexe voalohan'ilay olona dia hoe zanga ohatran'izany mihitsy tsy zany mihitsy ane zay ilay ohatrany hoe manetry tena nefa tsy ao amin'ny tena izy ka njary mahatonga atsika tsy ho tia ny tenantsika zany fahazarana ratsy zany fa aoka handray ny teny soa tsy miteny aho hoe aza mandray ny ahoana moa fitenenana anazy flatterie tsy manaiky ho dede hafan'ny olona satria reny manimba fa raha ohatra ka tenen'ny olona teny soa tenen'ny olona ankasitrahan'ny olona amin'ny zavatra tsara dia aokatsika hanana fahazarana tsara amin'izany teny zay omen'ny olona zany zany no ahafahantsika manatanteraka ny tididin'Andriamanitra ity hoe tiava namanao tahaka ny tenanao ny teny tamin'ny voalohany aho hoe amin'izao fibohana zao na mety hoe tapitra ilay izy na mety mbola ao anatiny tanteraka tsika dia misy fahazarana amin'ny toetra nahita ny vaovao fa rehefa nisokatra ny frontière zany miala aty Frantsa makany Italia dia inona ny zavatra mitranga milahatra dorina ny frantsay mandeha makany Italia dia rehefa arahana zareo hoe mandeha makaiza
dia makany amin'ny maison de tabac dia inona no aleany any amin'ny fidy sigara satria mora ny sigara ny Italia. Izany hoe mety efa zatra ry reo mety hoe nifoka sigara kely nandritra n'ilay fiboana fa mety hoe nividy lafo koa izy tsy fantatra. Fa no ny vita ilay fiboana dia tonga izy dia lasa mirohatra makany amin'ilay fahazarana taloha. Mety hoe ny sasany mandritra n'ilay fiboana takan'ireny dia zatra mijery film, mizatra manao jeu de vidéo satria tsy hita izay atao. Mety hoe misy zavatra mahazatra antsika dia nefa mandany fotoana tsy ahafahana miaraka amin'Andriamanitra ka aoka ny Andriamanitra mba hanome antsika tsilosaina mahafantatra hoe inona ny fahazarana tsara tokony ho tazomina ary inona ny fahazarana ratsy tokony hialana. Aoka rehefa hiverina amin'izay ny fiainana ohatran'ny mahazatra dia tsy ho ariana ren'ilay fahazarana tsara nomen'Andriamanitra antsika ireny fa ho tazomina. Ao zany ny famakinany baiboly, ao zany ny fivavahana irery sy ny fiarahana mivavaka miaraka amin'ny ankonana, ao zany ny fanaovana soa, ao zany ny fiatsonany namana, ao zany ny fandefasana hafatra, ao zany ny zavatra tsara be dia be nomen'Andriamanitra antsika ary anisan'izany ny fitiavana koa sy ny fikarakarana ny tena izay tempolin'Andriamanitra nataon'Andriamanitra tahaka ny tenany antsika ety. Dia aoka tsika hanana an'izay fahazarana tsara izay. Raiso ny fitiavan'Andriamanitra anao, tiavo ny tenanao, teneno sy teny soa ny tenanao, karakarao ny tenanao, ekeo ny fitiavany namanao. Eny endriavana, tiantsika Andriamanitra fa mila antsika manaiky an'izay fitiavana izay. Ka mipetraka ny fanontaniana androany hoe manaiky ho tia ny tenanao ve ianao ary manaiky ve ianao hametraka fahazarana tsara hampisehoana an'izay fitiavanao izay ho anao. Hodiniantsika manaraka amin'ny fotoana ho avy fa tsy mijanona amin'izay fitiavana ny tena izay ihany, fikarakarana ny tena izay ihany, fa omen'Andriamanitra fahazarana hafa koa isika dia ny fitiavana ny namana, fitiavana ny manodidina satria hoy ny teny hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Haka fotoana foy isika ankehitriny dia hanokana fotoana hivavahana dia hametraka fanontaniana amin'Andriamanitra hoe sokafy Andriamanitra ny foko ka raha misy fahazarana ratsy aty amiko, fahazarana ratsy mety hoe manimbazimba nyty tenako ty, tsy mity ty tenako ty, dia fafao Andriamanitra izany fahazarana izany fa aoka mba hanaiky ny fitiavanao, aoka hanaiky ity ny tenako ary hikarakara izany tenako izany, ary aoka hanaiky ny fitiavany namako amin'ny fahasoavana izany tenako izany. Hiaraka hivavaka isika, hivavaka manginy ary ho faranako mivavaka hiraisintsika rehetra. Eny Andriamanitra, fantatray tokoa fa tianay ianao ary tsy fantatray eo amin'ny sainay fotsiny fa fantatray amin'ny fiainanay mihitsy satria mikarakaranay ianao ary miaro anay. Aoka ho raisinay izany fitiavanao izany Tompo. Fantatrao koa Andriamanitra fa indraindray dia manao tsinitsinina ny tenanay izay ary matetika loatra mihitsy azy,
ary misy fahazarana ataonay tsy fantatray akory fa manimbazimba ary manimba ny tenanay. Mamindrafo aminay ary mamelany erikay amin'izany Andriamanitro, ary ankehitriny dia mangataka aminao izay fananao masina ny hanokatra ny sainay, ahafantaranay izay tsy mety rehetra ary anomeanay fahazarana vaovao mba hahafahanay mikarakara ny tenanay, ahafahanay miteny soa izany tenanay izany, ahafahanay manisy soa izany tenanay izany. Eny Andriamanitro, indraindray koa izay dia tsy manaiky ny fitiavany manodidina anay, fa ankehitriny izay dia te hanana fahazarana handray izany fitiavany ny asehony manodidina anay izany. Tompo, aokaneny teninao, aokaneny fananao masina mba hiara-iasa mba hahatonga anay hanatanteraka ny teninao sy ny sitrakao, mba hahafahanay mitiny ny tenanay ary hahafahanay koa mitiny namanay tahaka ny tenanay. Eny Andriamanitro mitongava ary mitoery ao anatinay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanonana izany vavaka izany. Amen. Toy izao ny tsodrano izay azontsika androany amin'ity sabata ity dia vakiana ao amin'ny jauna voalohany toko 7 ny andininy voalohany izay manao toy izao: endre manao ahoana ny fitiavana nasehony iray ho antsika dia niantsona antsika hoe zanak'Andriamanitra, sady izany tokoa isika. Zanak'Andriamanitra, mandehana amin'ny fiadanana, mandehana ao ambany fahasoavan'Andriamanitra, ary ny fitiavan'Andriamanitra ny hiaraka aminao mandrakariva manomboka izao ka ho mandrakizay. Amen.